Vinavina aloha e, vinavina satria ny vahiny koa zany manana atleta tsara rehefa miomana iankory zareo. Fa raha vinavina apetrako eo amin'ny 5 hatramin'ny 5 eo. Zay angamba no mety hoe volamena andresahana eto eo angamba mety hoe ho aztsika. Raha vinavina araka ny performance hita vitan'ny ankizy hatreto zany dia eto mahazo antsika vinavina. Ho an'ny vehivavy aloha dia izy rehetra mihitsy e. Ny vehivavy zany dia azahoana chance na médaille daholo ny épreuve rehetrarehetra. Fa ho an'ny lehilahy zany angambany eo amin'ny concours ihany no mety ho sahirana ny vehivavy. Fa raha ny course aloha dia tsaratsara daholo ihany ny performance ny vehivavy. Ny lehilahy indray eo amin'ny course de vitesse no mampisalasala kely ihany satria misy enjakenjana ihany zany ny ivelany ihany izy ohatran'izay koa ny amin'ny course de fée. Fa ny course de France grand fond indray zany ny lehilahy antsika no tena nanana chance na médaille. Fahavononana zara roa angamba ny azo amalina azy. Fahavononan'ny ankizy andray andraza ny atleta zany dia ohatran'ny fanomanana championnat de Madagascar moa zany isan-taona ny objectif ny ankizy dia championnat de Madagascar. Ity moa zany exceptionnel en saison dia efa tena niomana ela tokoa ny ankizy ny atleta zany. Fa ny manana fandroa angamba tiako resahana dia eo amin'ny foto-drafitrasa. Dia raha namahita moa fa mbola eo an-dalam-panamboarana. Eo an-dalany hoe aiza avy le toerana andraisana anjara amin'ny compétition amin'ny Jeux des Îles zany dia efa miroso moa zany ny fanamboarana fa dia miandry fahavitantsika. Ny atleta anisan'ny atleta ao alahatra amin'ny Jeux des Îles dia 3 ny vehivavy 3 ny lehilahy. Fa ny hiditra ao anatin'ireo groupement zany aloha dia 9 vehivavy 9 ny lehilahy. Testa ihany atsika zany no analana satria mandray anjara roa isaky ny taranja zany no solotena andray anjara amin'ny Jeux des Îles. Nefa mbola mihoatra an'izay isaky ny taranja zany ireo ankizy ireo dia tsy maintsy testa ihany zany no hoe iza no titulaire amin'ilay toerana anankiroa dia nisy solotena amin'ilay épreuve individuelle. Izy motokana ny atleta hiditra anatin'ilay groupement roa amin'ny 7 dia tsy maintsy hampiasa an'ilay entraîneur nationaux foana zany izy miaraka amin'ny atleta antsika ireo. Dia mahaly ihany koa zany zay andeha nitsidika ny site d'entraînement, andeha nitsidika ny toerana anaovana ny salle de musculation, dia ilay toerana anaovan'ny mpanao lancer ny entraînement. Dia ny course moa zany eto dia tsorina fa dia tsy afa-po mihitsy izy nahita an'ilay académie nationale de sport mijerevana entany complexe. Dia gaga izy hoe zao hoe ny toerana anaovana académie nationale de sport fianarana mikasika amin'ny fanatanjahantena zany. Nefa ratsy be daholo ilay toerana anaovana lancer teo. Dia nandeko moa zay zany teny Larby, kianjana Larby. Dia mba falifaly izy mahita an'ilay fanamboarana eny hoe raha eto izy isika manao entraînement na vita dia tsaratsara kokoa tsy dia misy risque ny accident no ilay toerana ali.